mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo. Falindray miona amintsika eto amin'ny fotoanantsika amin'ny mana isanandro hanoy ny fiarahamandinika ny tenin'Andriamanitra isika. Matio 4:20 ka hatramin'ny 7 no vakintsika anio. Matio 4:20 ka hatramin'ny 7 vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Nefa mbola iara-mivavaka aloha sika, angataka amin'ny Tompo indray fahazavan-tsaina amin'izay ho vakitsika anio. Ivavaka sika. Amin'ny fanetrentena raha eo no iondrena indray eto anatrehanao. Naizanaiza misy anay amin'izao fotoana izao. Satria fantatray fa miteny aminay ianao ary mamangy anay amin'ny toerany samihafa. Miondrika eo anatrehanao zahay, misaotra anao. Noho ny famondramponao sy ny fitiavanao azonay miaraka mandinika indray ny teninao. Misaotranao zay noho ny fahalalahana misy eto ny firenenay azonay mampita ny hafatra ao koa amin'ny toerany samihafa, ary misaotra anao ny ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny onjam-peo samihafa. Andriamanitra mangataka zahay mba ho tahina zao asa mpinaovanao anay zao, mba hitondra famonjena sy fampaherezana. Iarahanay miasa aminao raha eo, mba ho tonga ny eny fanjakanao ary atao ny sitraponao eto amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy malalanay manaovanay izany vavaka izany. Amen. Matio 4:20 ka hatramin'ny 7 no anjarantsika anio no vakintsika. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, aiza ny tianao amboarinay hinananao ny Paska? Ary hoy izy, mankanesa ny tanàna ho any amin'ny rahalehilahy ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa kaiky ny fotoana koa ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ary ny hariva ny andro dia nipetraka ny hinana izy mba amin'ny mpianatra 12 lahy. Ary raha mbola nihinana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Dia nala elo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe, moizava azany Tompoko? Ary izy namalika na hoe, zay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa lozan'izay olona ahazonany zanak'olona hatolotra, tsara ho an'izany olona zany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe, zava zany raby eo. Dia hoy izy taminy, voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra. Ary hoy izy, raiso ano, ity ny tenako. Ary nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe, sotrinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloko. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho, mandra-piavin'ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko. Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra Oliva. Zai
Fahamarinana vitsivitsy ndray ary havana no tsoatsika amin'izay no vakitsika teo. Ny anankiray aloha dia izao, toetra tsara tokony alay tahaka ny toetran'ny mpianatra. Raha vao niraha ny tompo izy hoe mandehanareo makao tanàna, eo na amin'ra lehilahy anankiray io ianareo dia amboary ao ny paska ho antsika satria akaiky izany fotoana izany. Ny teniny 9:7 dia ny hoe ary ny mpianatra dia nanao arak'izay nasainy Jesosy nataony ka namboatra ny paska. Fankatoavana ny tompo, zava-dehibe indrindra zany amin'ny mahampianatra ny tompo atsika, ny fankatoavana ny tenin'ny tompo. Zany raha teo moa ny teniny hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny teniko. Raha misy milaza fa tian'Andriamanitra izy nefa tsy makato ny teniny, dia mandainy izany olony izany ary mamita teny izy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpianatra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa dia izao, tsy nanovan'ny Jodasy na dia ny nanambarany Jesosy azy mpamadika azy. Tsy nanovan'ny Jodasy zany. Zavatra anankiray efa fantatsika aloha hitatsika tamin'ny omaly zany, dia ny hoe rehefa avy tao amin'ny Maria, avy tezitra Jodasy ny amin'le hoe tokony ho namidy denaria 300 iny dia nymenany malahelo, nefa nitetikadiny dia niazo le vola atao amin'ny kitapo. Avy eo izy dia lasa nivarotra an' Jesosy tany amin'ny fahasesom-panoradalana, hitatsika tamin'ny omaly ihany koa zany. Dia izao ny zava-nisy, fantatra Jesosy io tetikady efa ny fanekeny tamin'ny mpanoradalana sy fariseo io, mpisorona io, fantatra Jesosy io, ary dia nilaza mivantana mihitsy Jesosy. Ny 9:20, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Tokony ho nenjehin'ny eritreriny ene izy, ary marina fa nenjehin'ny eritreriny ihany izy, satria na dia tsy fantatra Jesosy aza ny nandehanana ny tany amin'ny fariseo-panoradalana sy ny olona tany, satria tsy voalaza hoe lasa nakany Jodasy dia hitan'i Jesosy. Na dia nataony tamin'ny miafina azy zany, fantatra Jesosy ene, fantatra Jesosy ene zany. Ninonina ane ataontsika any amin'ny miafina ny fantatry ny tompo ane zany, ny eritreritsika fantany ene zany. Fa eto dia navoaka ny Jesosy ny tetiky Jodasy ary nahampahafantariny ny mpianatra namany. Ny tian'ny tompo ambara amin'izany dia mba tokony hahatsiaro tena Jodasy. Hoy ny mpianatra hoe mozave zany, iza nanao n'izany, iza aminay reto zany, vakitsika teo zany. Dia hoy Jesosy hoe zay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Zany hoe Jodasy efa niaraka mihitsy nanatsoboka ny tanany tamin'i Jesosy tao anaty lovia. Angamba tsy dia nieritreritra loatra mpianatra satria impiry moa no nanatsoboka tao anaty lovia zany. Fa izao rehefa niteny an'izay Jesosy, dia eo Jodasy va tonga saina hoe zany niarana nanatsoboka ny tanako taminy, za zany, zava zany ho Jodasy, za ve zany. Dia nilazainy Jesosy mivantana mihitsy hoe ianao zany, voalazanao zany, efa naseho azy ny fahotany, ny tetikady ny fantany zany. Tsy tokony hibebaka ve rehefa tratra ohatran'izany ny zavatra natao. Matoa anie naseho ny tompo tia ny bebahany zany, fantatra anie ny zava-dratsy hitetikadinao io tokony hibebaka amin'izany ianao. Ry havana malala, betsaka ny olona manana toetra ny Jodasy, na dia tratra zao aza ny teti-dratsy ataony ka tokony hibebaka izy, dia miziriziry amin'izany heviny zany ihany izy. Toetra ny Jodasy zany, efa nambara azy, naseho ny tompo azy, nolazainy tamin'ny mpianatra, nambara ny tompo mazava tsara hoe ianao ane ka mitetiky ny hamadika ary Jodasy, tsy nanova any Jodasy zany. Tsy azo alay tahaka ny toetra ny Jodasy rehefa seho miariary ny fahotanao, ny antony mba hibebahanao. Tsy sitraky ny tompo manko ny hafatesany ratsy fanahy,
fa nielany amin'ny lalany ratsiny mba ho velona izy. Ka na dia nanana tetika aza Jodasy dia naseho ny tompo taminy no izao ny niteti-dratsinao hoe enganery havana ka tsy hanana toetrana Jodasy tsika fa ny tsirairay avy amintsika rehefa aseho ny tompo ny fahotana dia hibebaka isika angataka famelana amin'ny tompo. Ny zavatra anankiray mampieritreritra dia izao: fahamarena anankiray, isan'ireo mpandray ny fanasan'ny tompo voalohany na dia Jodasy tsy nibebaka aza. Isan'ireo mpandray ny fanasan'ny tompo voalohany na dia Jodasy tsy nibebaka aza, satria tsy voalaza fa hoe iny Jodasy dia lasa, fa nangina dia mbola nihinana ihany izy. Ary teo am-pihinanana no nilaza Jesosy ny amin'ny nanambara ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo voalohany. Raha namaky sika dia ny hoe raha mbola nihinana izy 9:20 dia nandray mofo Jesosy ka noho ny efa nisaotra izy dia novakinika natolo ny mpianatra ary ho izy raiso ano ity ny tenako. Mba isany teo koa ve Jodasy? Nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ty kapoaka ty no fanekena vaovao amin'ny rako arotsako ny maro famelan-keloko. Mba isany teo izy ary tsy mahagaga ry havana fa mandraka androany mbola maro no Jodasy mandray ny fanasan'ny tompo. Ary tokony andiny tena fotsiny ny amin'ny hoe sao dia Jodasy mpandray fanasan'ny tompo na mpandray kominio hoe fa fantatsika rehetra ny tenin'ny tompo tany amin'ny Matio 7. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tsy efa nihinana sy nisoro teo anatrehanao va zahay, tsy efa nandray ny fanasan'ny tompo va zahay. Izany no heviny amin'izao tsika amin'ny teny izao sy taty aoriana n'izao fandraisana fanasan'ny tompo izao. Nihinana sy nisoro teo anatrehan'ny tompo Jodasy tao anatin'ireo tamin'ny voalohany. Azavaina kely ihany agnambany amin'ny hoe tiano tenako, tiano rako. Misy manko hevitra maromaro etin'ny olona amin'ireo ny olona sasany dia tena milaza mihitsy hoe tena nofony Jesosy mihitsy io mofo io, tena rany mihitsy io kapoaka io, hoe tena miova mihitsy io nofony Jesosy io, tena miova mihitsy io rany Jesosy io. Misy koa milaza hoe tsy miova io fa miaraka ao ny rany Jesosy, miaraka ao ny nofony Jesosy. Fa misy kosa noho ny teny nataon'ny Paoly any amin'ny Korintianina 1:1 milaza hoe izao nataovinareo fahatsiarovanahy dia lazainy fa tandindona fotsiny ihany, mofy dia mofy ihany, ny divay dia divay ihany, saingy tandindony tenan'ny tompo no torotoroina ao antsika izany sy ran'ny tompo izay nalatsaka ao famelan-keloka. Ary ny filazan'ny Paoly azy dia ny hoe izao no afatry ny tompo, izao no ataovinareo fahatsiarovanahy, fa naovina ianareo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Fahatsiarovana zany. Dia hoy ny mpanazava hoe tsy misy hafa miperatra eny am-pelantana ny mpanambady, taratra na fahatsiarovana ny fanekena ny fanaovana. Le fanekena ny fanaovana teo anatrehan'ny altara fa izay, na teo anatrehan'ny vahoaka, teo anatrehan'ny mpanatrika ny fanambadiana. Homeko anao ty peratra ty, marika sy fahatsiarovana fa efa napakatra aho vady ianao, na efa napakatra anao vady aho, ka naiza andehanako hitondrako ny peratra iny, eny amiko ny peratra, midikan'izany atao-poko ianao. Fahatsiarovana hoy Paoly amin'ny Korintianina 1:12, fahatsiarovana ninona? Maty ny soloelo ka teo ambony azo fijaliana ny tompoko. Fa ny rany ny fanekena vaovao amin'ny rako Jesosy Tompo. Fa ahoana ny fanekena vaovao?
satria ny fanekena tranainy dia ranony zanak'ondry novonoina tany amin'ny tempoly fa izany. Raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka, koa dia mitondra zanak'ondry vonoina ny olona mba azo famelan-keloka atao amin'ny tempoly. Fa rehefa tonga Jesosy, lay zanak'ondry n'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, araka ny filazan'ny Jaona 2:9-20, rehefa ny vonoina ny Tompo dia tsy misy fanatitra hafa intsony, satria ny fanekena vaovao tamin'ny rany Kristy kenao mandrakizay. Ary zany mahatonga ny Paoly ilaza hoe raha mbola mitady fanekena tranainy ianareo, mbola manao joro na mbola manao fanatitra hafa ataon'ny jentilisa, dia tsy ataony ho an'Andriamanitra intsony zany, fa ataony ho an'ny demonia. Hoy Paoly raha nanoratra ho an'ny Korintianina izy. Lay fanekena vaovao ary dia fahatsiarovana fa mankahala ota Andriamanitra, nefa natolony ny zanany isolovoina antsika, ary zany ny fanekena vaovao nataon'Andriamanitra sy ny zanany. Ny tia tonga na ny sitraponao Andriamanitra, hoy izy voasoratra any amin'ny Hebreo 10:10, tonga anao ny sitraponao ao Andriamanitra, inona moa zany ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Ka raha tsy zaka ny nofony zany tamin'ny fotoanany, nangataka izy hoe raha azo atao hoe sory amiko ity kapoka ity, fa tsy miaino Andriamanitra, satria lay fanekena vaovao dia tsy maintsy miorina amin'ny fahafatesan'ny Kristy hanolotra ny rany mba ho vonjena azy rehetra mino azy. Ko na iza miditra amin'izany fanekena vaovao zany dia olombonjena izy. Fa izao nefa ny zavatra hita, nisy Jodasy tao anatiny tao, ary zany nahatonga ny Paoly ilaza nampitandrina ny Korintianina, izay mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika, dia misotro fanameloana ho an'ny mitenany izy, satria Jodasy anjarany tsirairay avy ny mandihy ny tenany amin'izany ry havana. Iova aho tonga olom-baovao, ataoko hoana ny ahatsiaro ny tompoko hoe maty noho ny fahotany izy, nefa mbola hivelona amin'ny ota ihany aho. Eny apela tananao, ny peratry ny mariazinao, ataonao ahoana no andeha hijangajanga, manameloka anao iny peratra iny. Ry havana, anjarany tsirairay avy ary ny mandihy ny tena, fa ndao dia Jodasy mpandray fanasan'ny Tompo hoe tsy ho izany ny ianao, satria hiova tanteraka ary ahatsiaro fa fanekena vaovao ny fanaovako tamin'i Kristy, maty ny soloeloko ato ambony hazo fijaliana izy, tsy hivelona amin'ny ota intsony aho na hanombo ny tompoko indray amin'ny hazo fijaliana. Engany kapahery anao zany tenin'ny Tompo zany, ary ny fanahy masina izay fa nomenanao tompoka se amin'ny andro fanavotana, dia ampitsangana anao indray ho vavolombelon'ilay nitsangana tamin'ny maty. Ivavaka isika. Faly loatra ny fonay Jesosy malalo, raha mijery ny tantara mahita zahay fa lalina dia lalina ny fitiavanao. Nampahatsiarovinao anay mandrakariva ny fahotanay. Jodasy nampahatsiarovinao ny azy, Petera ny todinao na dia nandahanao azy. Mpamonjy eo misaotra noho izany fitiavanao zany, ampio zahay Jesosy, noho ny fahatsiarovana napetraka ao, dia ny ranao sy ny nofinao, ny fanasan'ny Tompo sy ny kominio, mba hahatonga nay ankahala ota izany, manomboka hatramin'izao ka ho mandrakizay, misaotra Tompo. Amen.